Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fanekena manova ny tontolo. Fanekena manova ny tontolo. Zany no misongadina amin'ity mofinainantsika anio ity. Ao amin'ny bokin'ny Genesisy toko fahafito ambin'ny folo, ny andininy fahadimy ambin'ny folo, hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Fanekena manova ny tontolo. Hita mantsiriavana fa tsy nijanona tamin'ny Abrahama ihany ny faneken'Andriamanitra, fa nihitatra nakany amin'ny Saraha vadiny koa ny fanorenan'Andriamanitra amin'ny fanekeny. Dia ino fa nanorina fanekena tamin'ny Saray ihany koa Andriamanitra, ka dia novan'Andriamanitra ny anarany. Tsy nantsony hoe Saray intsony, fa novana hoe Saraha. Eo zany no fanovana voalohany nateraka ilay faneken'Andriamanitra. Kanefa tsy fanovana anarana fotsiny, fa fanovana ny tontolo-piainan'ny Saraha ray manontolo mihitsy. Izy lay nizaka ny zuga mandra-pahantotra amin'ny mahavehivavy momba azy, niova ny tontolo, lasa ho renin-janaka, tsy hitaiza zanaky ny rafy intsony. Izy lay tahaka ny fananana teo aloha, fananany Abrahama, ka zary lasa nampitoviana tamin'ny Hagara sy ny namany azy. Fa eto lasa mpanjaka vavy, ary ambara mihitsy aza fa ho renina mpanjaka amin'ny firenena maro izy. Tena miova ny tontolo nateraka ilay faneken'Andriamanitra. Ary ambara fa avy amin'ny zaza ateraky ny kibony no hisy mpanjaka ihany koa hipotra avy aminy. Eto ary dia ambarina fa anorina fanekeny amin'ny Saraha Andriamanitra, ka dia hanome taranaka azy. Raha hoe manome taranaka azy Andriamanitra, dia midika fa hisy ny mpandimby, hisy ny mpandova. Tsy ho any amin'ny Isimaela izay taranaky ny rafy intsony ny fandovana no iantefa, fa avy any amin'izay ateraky ny kibony marina tokoa. Tena ny tontolo-piainan'ny Saraha ray manontolo mihitsy no miova. Ny satanananany mihitsy no tonga sata vaovao rehefa nandalo lay faneken'Andriamanitra. Eto zao dia hitantsika ohatra eo amin'ny andininy faharoapolo sy ny faharaky amin'ny roapolo, fa hanome an'i Isaka zay ateraky Saraha Andriamanitra. Isaka zay ho mpandova, ary Isaka zay handimby andrainy. Tena manova ny faneken'Andriamanitra. Io faneken'Andriamanitra io mantsy dia fanekena miditra amin'ny atsipirian'ny fiainan'ny mpanompony. Tsy teny atao, tsy resaka fanamby na taratasy fanoratana, fa tena miditra amin'ny atsipiriany amin'ny fiainan'ny mpanompony, ka manova sy manatsimbadika ny tontolo mihitsy azy. Nizaka ny fanandevozana nandritra ny fotoana maro Saray amin'ny mamomba azy, fa ny faneken'Andriamanitra nampitsimbadika an'izany tontolo zany, ka nitarika azy ho lasa mpanjaka vavy.
renina mpanjaka maro. Rehavako malala amin'ny tompo lay faneken'Andriamanitra zay miditra eo amin'ny fiainan'ny olona no manova ny tontolom-piainana. Ary tsika mahafantatra tsara fa ao amin'ny Jesosy Kristy no fanekena vaovao ho an'ny olona. I Jesosy Kristy arak'izany no manova ny tontolom-piainan'ny olona. Ary zany mahatonga antsika fa raha manaiky isika fa Jesosy Kristy ny filazany tsara soa, dia zany nahatonga ny FJKM miteny fa ny filazany tsara manova ny tantara. Satria izay rehetra mandalo eo amin'ilay kiondalana mifanena amin'ny Kristy ilay filazany tsara dia miova ny fiainana. Izay rehetra mandray an'i Kristy dia tsy ny anarany fotsiny no miova, fa ny tontolo andavanandro mihitsy omen'Andriamanitra sy ampanarahan'Andriamanitra azy ny fiadanana sy ny fahasoavana, ny fitahiana manana ambiamby. Manova ny tontolom-piainana ankapobeny olona, ny tokantrano, ny fiarahamonina, ny firenena mihitsy azy, ny fiaonana amin'ilay Kristy filazany tsara, ilay Kristy fanekena vaovao. Ary indrindra ho an'ny fiangonana, raha manaiky ny fiangonana hiasan'ny Kristy marina eo amin'ny fiainana, dia hiova, hiavao, hiamirindra ny tontolom-piarahamonina ao anatiny ny fiangonana. Fotoana mety indrindra ary izao ry haviko, hiainana sy hivelomana amin'ilay faneken'Andriamanitra. Faneken'Andriamanitra izay efa nosokafana ho antsika hatramin'ny ela, hatramin'ny voalohany, ary avozin'Andriamanitra isaky ny vanim-potoana, ary anindray andrenesantsika fa vonina hanavao antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny faneken'ny zanaka malalany, dia Jesosy Kristy ilay tonga ety amin'izao tontolo izao, amony izao tontolo izao. Raiso ary ry havako, raiso ny fitahiana sy ny fiadanana ampanarahan'Andriamanitra amin'ny fanekeny izay efa natolo ny maimaim-poana ho anao. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Mahagaganay tokoa Andriamanitra zany fomba fitantananao ny fiainanay, ny fitantananao sy ny fitondranao ny olombofidinao, ny firenena navotanao Andriamanitra. Efa nandrakitra fanekena ho anay tokoa ianao tao amin'i Jesosy Kristy, ary dia indro manolotra sy manome, manokatra ho anay fiainam-piadanana, fiainam-pahasambarana, fiainana maharitra mandrakizay. Dia tsy misalasala izay tompo mitondra eo am-pelatananao, ireo rehetra mahantra marobe, ireo mila vonjy, ireo niaram-boina, ireo malahelo sy kivy. Ianao Andriamanitra hanova ny tantaram-piainan'izy ireny amin'ilay kiondalana lehibe izay hifanenany amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Dia mivavaka izahay mba ho tany anjakan'ny fiadananao ny taninay. Mivavaka izahay ho tany ho eniky ny fitahinao amin'izao sisa izao ny taninay. Amin'ny anaran'i Jesosy mangatanay izany mivavaka izany. Amen.